Tokolas topoko vavy manaritra ny araba amin'ity takarivany sabotsy ity manasanao ihany koa anaraka ny fampalalambo avao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra ma-TV hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny akony dian'ny Flo Erajonarymampianina tany Addis Abeba hoentina amintsika ihany koa ny fiomankomanan'ny CES ao anatin'ny famoahana ny voka-pifidianana solombavambahoaka izay nitanterahana ny 20 Desambra lasa teo akoatr'izay ny tontolon'ny fahasalamana sy ny sosialy dia hoentina amintsika ihany koa avy hatrany dia nanao tatitra makasika ny diany tao Addis Abeba ny Flo Erajonarymampianina raha vatany voanigadona tetsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato araka izany nanao tatitra foitam-panao gazety ny tenany teny Ampatongavana. Zava-dehibe no novantanina tany Addis Abeba satria fantatra fa efa tafaverinao anaty fianakaviam-ben'ny vondrona afrikanina sy ny SADC i Madagasikara hoy Andriamatoa Rajonarymampianina ery filohan'ny Repoblika Fahefatra raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny tenany omaly alina taoriany ny fahatongavany teny Ivato. Zava-dehibe loatra zany tena tsara homariana satria dia endriky ny fiverenan'ny fiandrianam-pirenena sy ny famerenantsika indray eo amin'ilay anjara toerantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary dia nanomboka moa zany dia amin'ny sehatra afrikanina zava-dehibe loatra zany. Faharoa zay tsara homariana ihany koa dia niaraka tamin'io tamin'ny lakamisy ny vondrona SADC koa zany dia nanafoana ny fampiatona sy ny change rehetra any Madagasikara ka namerina ndraiky eo a Madagasikara zany eo anivon'ny SADC raisina tao izahay nanatrika tao izahay ary dia famerenana manitriketrika natao ary vetra zany fa orereny voaka malagasy orerentsika zany zavatra zany. Napahafantaritra ny filoham-pirenena vaovao ihany koa fa ikondo amin'ireo firenena mpamatsy voly i Madagasikara ato. Niantso izahay fivorian'ny mpamatsy vola sy ny namana Madagasikara rehetra ao anatin'ny volana mba azahoana midika izay ety manarina ny firenena. Maro ny zavatra vola ny fampidiniana niaraka tamin'ireo mpamatsy vola izay efa nivelan'ny fivoriana izay misy mpamatsy vola maromaro izay taminay misy sotenam-pirenena vitsivitsy raisinay zany dia fanamafisana ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireny firenena ireny. Nasiany resaka nandritry ny fotoana ihany koa ny mikasika ny fifandraisany amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana. Fifandraisanay sy ny président Rajoelina dia milamina. Ny fiona tamin'ny président Ravalomanana dia tsy nisy voaniverina niaraka tamin'ny SADC vetsika dia filaza amin'ny sady hoe tsy araka aminareo indray zay raha ny opérateur économique zany no miteny ho izaho hoe ny fanapahan-kevitry ny fitonam-panjakana fanapahan-kevitry ny vahoaka malagasy fanapahan-kevitry ny firenena ray manontolo zany tsy maintsy diniana alalina zany zavatra zany fa tsy etany koa amin'ny zavatra vaovao zany fotsiny. Hojerena miandalana moa ny mikasika ny fodiany Andriamatoa Ravalomanana Marc ho ny filoham-pirenena vaovao apetraka ho lahara-pahamerina tokoa ny fampihavanana ho ny Flo Erajonarymampianina. Ny fampihavanana nge tsy ao anatin'ny gouvernemanta ihany alao somary ahitsiko kely le izy ny fampihavanana raha izay izy masy atao fampihavanana gouvernemanta fandresahako foana dia fampihavanam-pirenena no atao endrika anankiray zay ho gouvernemanta zay ngamba fa ny fampihavanam-pirenena dia fampihavanana zay masahana lafikevitra maro zany zavatra zany eo amin'ny firenena. Ny fandrazaiko moa dia hoe misy zay ratsy mety navelan'ny tantara navelan'ny tamin'ny tany aoriana tany tsy maintsy hitondrana fanasitranana zany zavatra zany na eo lafin'ny politika izany na eo lafin'ny ara-piarahamonina zany na eo lafin'ny ara-toekarena zany. Nilaza-trany ny Flo Erajonarymampianina fa hatreto aloha dia mahavelom-boly sy mahavelo-panantenana avokoa ny dingana natao rehetra.